fa ho an'ny taranja karate kosa indray dia mankalaza ny fa efapolo taona nitsanganany amin'ity taona ity ny club ny Aka. Efapolo taona nijoroana ny akan'ny karate do eto Madagasikara. Misy ny hetsika izay karakarain'izy ireo mahakasika izay fankalazana ny fa efapolo taona izay. Eo ihany koa ny tantaran'ny akan'ny karate do hoentin'ireo mpamorona ity club ity. Isan'ny kluba tranainy ary efa ela no nanabeazana ny tanora malagasy ny kluban'ny Aka eo amin'ny taranja karate. Araka izany dia omarian'izy ireo amin'ny fomba manetriketrika ny fankalazana ny fa efapolo taona nijoroan'ny Aka. Sensei Raharmanantsoa Tepanamainty 5e dan sy Sensei Andrianjafy Paul Tepanamainty 5e dan no namorona izany Aka ny karate do na ny Aka izany. Manazava fofoy mikasika ny lalany diavin'ny kluba ary Sensei Raharmanantsoa Hugues. Zany moa dia tamin'ny taona 770 ny orona ny Aka dia tamin'izay fotoana izay izy dia tsy azo tafy dia mifindra kely tanàna kely tsy dia ela loatra fa ny tena nahafantaran'ny olona anay dia tao tsara lalàna akaikin'ny lasantsy total tao izay amapolon'ny taonany mihitsy dia avy eo izay vao mifindra moa dia tia Korondrano ary amin'izao fotoana izao dia tao Larby. Tamin'ny voalohany aloha karate satria Aka dia akan'ny karate do no fiteny satria karate no natao moa tamin'izany fotoana. Avy eo dia nanao Yosekan Budo sy nanao Iaido le sabatra japonais zany dia amin'izao fotoana izao moa dia mitohy amin'ny Tai Chi Chuan. Reo zany misy eto aminay zany zao karate Yosekan, Iaido dia Tai Chi Chuan. Taona taon'izay efapolo taona izay inona ny azo lazaina hoe tena nampiavaka manokana ny kluban'ny Aka izay azo lazaina hoe namokatra olona maro raha tamin'ity taranja karate ity? Ny fomba nitondranay azy tamin'izany ka hatramin'izao dia izay tsy manavaka ny hoe fitaizana ny vatana ary fitaizana ny saina satria fanabeazana no ataony izay ny indraikitra eo anatin'ny Aka hoe manabe ny tanora dia betsaka moa ireo tanora ny biazon'ireo eran-tany satria ny eto Madagasikara eto any fa misy koa ny any ivelany any. Feno dia feno araka izany ny fandaharam-potoanan'ny Aka amin'ny fankalazana ity tsingerin-taona fa efapolo ity. Ny fankalazana an'izao fa efapolo taona ny Aka zao zany dia misy hetsika maromaro no anomaninay komity. Manomboka amin'ny fahatelopolo ny volana mars zao zany ny hetsika fanokafana ny fankalazana izay ho ataona eny amin'ny CDL Ivato. Dia any amin'ny volana août indray zany ny hetsika manaraka ahitana stage na karate zany dia isy ny passage de grade amin'izany fotoana izany. Hofarana amin'ny compétition goavana sy grand gala des arts martiaux. Ny fankalazana dia hofarana any amin'ny volana décembre amin'ity taona ity zany isy ny fiaraha-misakafo arahana disy fetsiketsehana isan-karazany. Ka ny fanokafana izay atao amin'ny fahatelopolo volana mars ity zany izay atao eny amin'ny CDL Ivato centre de loisir ny Air Madagascar io dia misy hetsika maro isan-karazany izay hetsika ara-panatanjahantena no anombohanay azy. Misy ny hazakazaka fifaninanana hazakazaka izay misokatra ho an'ny rehetrarehetra amin'izany fotoana izany, misy ho an'ny ankizy misy ho an'ny lehibe. Dia ny Akako moa zany teny ampendohana dia karate nefa noho ny fivoarana dia misy arts martiaux isan-karazany ato anatiny ka misy fampianarana an'ireo arts martiaux ireo zany maimaimpona mandritra ny fitsangatsangarana io. Misy ny fampianarana karate, misy ny fampianarana Iaido, misy ny fampianarana Yosekan Budo, misy koa ny fampianarana Tai Chi Chuan. Izany dia asaina zany izay mpikambana rehetrarehetra tato amin'ny akan'ny karate do na le mpikambana tranay nefa tsy manontsy na le olona izay mpanohana ny Aka rehetrarehetra na ny ray aman-dreny rehetrarehetra ho tonga hiaraka dolo tsika mianakavy izay le amin'ny lahady fahatelopolo volana mars. Tanjon'ny komity mpikarakara ihany koa amin'ity fankalazana ity ny hampivondronana ireo rehetra nandalo tao anatin'izany kluban'ny Aka izany. Isan'ny mpicatroka nalaza tao anatin'ity kluba ity Ery Marcel izay mpikarakara filohan'ny komity mpikarakara amin'izao fotoana izao sy Davidson, Christian, Rivo, Albert ary Alexandre ary ny maro hafa tsy voatanisa.